maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika afaka mandroso ato an-tranony amin'izao maraina ny zoma fa 9 volana janoary izao ry havana. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Mitsangana hideran'ny tompo isika araka ny salamo 7:20 manomboka eo amin'ny andininy 7:20 hatramin'ny 9:70. Salamo 7:20 7:20. Hoy ny mpanao salamo: ho mandrakizay Jehovah ho no nanorenanao any an-danitra ny teninao, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinanao. Efa nampitoetra ny tany ianao ka indro mitoetra izy. Anefa ny fitsaranao no itoeran'ny mandrakandroany, fampanomponao ny zavatra rehetra. Ratsy sy ny lalanao ny ravoravoako, dia maty tamin'ny fahoriako aho. Tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no amelomanao aho. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Miandry any ratsy fanahy mba hahafaty aho, mandinika ny teny vavolombelonao aho. Efa hitako fa manam-pahatapelana avokoa ny tanteraka rehetra, malalaka indrindra ny didinao. Amen. Hivavaka isika, indray toy ny fiangonanao Andriamanitra, miombona indray eo anatrehanao amin'ity zoma 9 volana janoary ity, ary misaotra sy mankasitraka satria efa nitantana anay ianao nandritra ny 15 andro sahady izao, dia manome anay ity andro vaovao ity miaraka amin'ny famindramponao vaovao. Mahagaga fa mahefa ny zavatra rehetra amin'ny antsipiriny amin'ny fiainanay, tsy takatry ny sainay akory ianao, ary izay tsy no heverinay aza momba ny tenanay dia nojerenao. Misaotra Tompo fa mandinika ny vosiny fo ianao. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary mahita ny zavatra rehetra koa, dia tsisy miafina aminao no momba anay. Ny omaly, ny lasa rehetra, amin'izany Tompo no anetrenay tena eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy indray. Angatahana ifamelana ny amin'ny ota sasany izay nataonay, ny amin'izay fahadisoana vitanay tsy tsaronay velively, nampalahelo ny fanahy masina, na nanotoina ny fifandraisanay tamin'ny hafa. Mamelahanay, ary eto no anomezo indray ny fanahy masina mba hanendika ny fonay, hitarika ny fiangonana koa amin'ny fandiniana ny soratra masina, hampitombo azy amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitiavananao, lay mahefa ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Anjara mofinainantsika ny Isaia 4:20, andiny 4:20 hatramin'ny 5:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Izao no lazain'i Jehovah izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany am-boka. Izao no Jehovah izay manao ny zavatra rehetra. Izao rery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Izao mahafoana ny famantarana lazain'ny betibety sy mampahaverisaina ny mpanao fankatovana, ary mampiempotra ny olon-kendry ka mampody ny fahalalany ho fahadalana. Ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako, ary manao amin'ny Jerosalema hoe honenana ianao, sy amin'ny tanànan'i Joda hoe atsangana ianareo ka amboariko izay raveo. Ary milaza amin'ny ranolalina hoe tankina fa ataoko tankina ny oninao. Ary milaza amin'ny Krisy hoe izy no mpiandriondriko, ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany. Ary izy anao amin'ny Jerosalema hoe hatsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe haorina indray ny fanorenanao. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fizarana telo lazainy namantsika teo dia namafitsy ny namantsika faharoa ny amin'ny hoe
talohan'ny fahababoana 1:39 40 à 54 ny 55 ny tao anatin'ny fahababoana ary tao aorianan'ny fahababoana 56 à 66 zay io faminaniny io zay nanomboka tany amin'ny 700 taona talohan'ny Kristy lay 1:39 any zany manomboka ary mifarana any amin'ny taona 500 tarinan'ny Kristy. Firy taona zany faminaniny io zay zany io fitinao anatin'ny 480 taona io 480 toko dia ny miresaka momba ny kirosy ny soratra masina eto ambanimasitsika rehefa mandinika ny baiboly isika dia mahita fa ny elanelany taona ny Isaia mpaminany sy kirosy dia 200 taona zany hoe ny faminaniana 200 taona talohan'ny kirosy no nataony Isaia zavatra efa voalaza ny mpaminany Isaia 200 taona mialoha zany no tanteraka ao amin'ny kirosy fanafana ny firenen'ny Joda teo ambany vahoan'ny Babiloniana zany ilay soratra masina riavana eny ary andeha ao anatin'ny anjara mofinainantsika isika araka izany ny anjara mofinainantsika dia tafiditra ao amin'ny fizarana faharoan'ny bokin'ny Isaia zany hoe milaza zavatra ho an'ny firenena tao anatin'ny fahababoana ary fampanantenana famonjena indrindra ndeha ary sika ny zavatra ho resantsika ato dia momba ny kirosy ary momba ny fiampitana amin'ny fahababoan'ny Babilôna maka amin'ny Persiana dia any amin'ny fahatelo farany azafady fa tsy voaova ilay titra tokony ho de ilay hoe fanontaniana any sika miaraka mieritreritra hoe ahoana tokoa ary zany tantara-pamonjena zany raha todiko amin'ny tenako, raha todiko amin'ny fireneko, raha todiko amin'ny ankonako, raha todika hitaratra ny zavamisy iainako ankehitriny dia ahoana ity soratra masina ity. Hijery momba ny kirosy sika. Iza moa kirosy? Amin'ny fahafantaran'ireo azy iza moa kirosy? Mpanjaka Persiana dia ahoana koa? So dia tsy malaky. Ezra. Ezra avadio kely ny baibolitsika aiza ho aiza indray moa Ezra mitohy amin'ny Nehemia Ezra ao amin'ny toko voalohany izy raha tsy diso ny fanambarana hoe ndana miverina dia amboarina ny tempoly dia mitohy amin'ny Nehemia faefatra no tena ahitantsika an'izay zay kirosy avy aiza ny poirany loharano ny poiran'ny kirosy taranankiza tsy voalaza ao amin'ny taratasy kirosy dia taranakinoa tamin'ny Jafeta zanany faharoa ary avy amin'ny firenena Mediana Medianita izy zany raha ny tantarany dia notezainy izy fa raha tsy fitondra azy ny amin'ny dictionnaire baiboly misy an'izay raha tsy fitondra azy ny taiza azy dia lazaina hoe somary tsy nitovy lenta tamin'ny olona rehetra niaraka tamin'ny tao izy fa natao ambanimbany mba tsy teneny hoe ambanimbany iny fa niotra izy dia tonga mpitaritafika ary rehefa tonga mpitaritafika izy dia nisongadina ka naonga ny firenena tamin'izany ny mpanjaka dia i kirosy no napetrany teo dia nanomboka teo niseho ny herin'ny kirosy ary izy tonga mpanavitra ny Joda teo ambany vahoan'ny Babiloniana rehefa manaraka tsara isika dia mahita hoe any amin'ny bokin'ny Daniel misy filazana momba ny kirosy faminaniana le hoe zaraina roa ny fanjakana dia zaraina ao Mediana sy Persiana ny fanjakanao
Nebokadnezara ny tenenina an'izay a. Dahoary sika endrika kely ao amin'ny taratasy. Kirosy a araka izany a dia ilay mpanjakany Persia. Mpanjakany Persia mazava tsy jiosy izy ary tsy avy amin'ny vahoaka n'Andriamanitra. Medianita nandresy ny Babilôna izy ka tonga lehibe ny ampira levina teo zany ny fahefan'ny Babilôniana izay nanjanaka na nambabo anisan'izany ny fireneny Joda. Tsika izay manana n'ilay baiboly mangamanga somary matevi-koditra dia misy saritany be dia be, saritany miloko izy amin'ny manana an'iny, tsy baiboly tsotrotry ny antsika ity, dia mahita fa amin'ny saritany fahatelo ny sarin'ny ampira rehetrarehetra nanjanaka ny zanak'Israely. Ny ampiran'ny Babilôniana izay eo ambany somary atsimo kely dia kely, fa ny ampiran'ny Persiana dia ngeza be, tena atao hoe avo efatreniny an'ny Babilôniana. Rehefa tonga teo amin'ny fanjakana zany a ny Persiana dia tena faritra ngeza be mihitsy ny lasa zanataniny. Ary tao anatin'io tantara ny akaran'ny Persiana teo amin'ny heriny maneran-tany io a no nahatonga ny fanafahana ny Joda tamin'ny alalan'ny Kirosy. Dia izay moa le hoe tsara le mijery ny saritany eo ambany eo, tsika mbola iresaka momba ny Persia sy Babilôna, ahitantsika hoe ay hoe zany le izy. Ilay firenena lazaina fa natanjaka kely fotsiny faritra nanjakany, tao anatin'izany Joda, Babilôna ny lazaina. Ilay firenena izay nandresy azy dia nihitatra avo efatreny ny fanjakana. Tena natanjaka mihitsy zany ny fanjakana Persiana nentin'ity Kirosy ity. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny antsony an'ny Kirosy mba hanavitra ny vahoakany. Ary hitantsika ery amin'ny andininy 7:20 fa tonoy ny hoe mpiandriondry i Kirosy. Mampieritreritra antsika zahady ny amin'i Jesosy Kristy ka ilazany ny mpandinika fa i Kirosy dia tandindony Jesosy Kristy ilay manafaka eo ambany vahoan'ny Satana. Nanafaka teo ambany vahoan'ny Babilôniana, fanandevozana rehetra moa ao amin'ny testamenta taloha dia endrika ny fanandevozan'ny Satana. Nanafaka izy teo ambany vahoan'ny Babilôniana, fa ampitaina amin'ny fiainana kristiana dia manafaka eo ambany vahoan'ny Satana i Kristy. Tandindony Kristy i Kirosy, tonona hoe mpiandriondriko, eto amin'ny andininy 9:20. Any amin'ny andininy 10:20 izao ny lazain'i Jehova amin'ny voahosiny, dia mbola izay ihany Kirosy ilay voahositry Jehova. Ny zavatra faharoa azo lazaina, nahoana moa no zava-dehibe ny fanonana an'i Kirosy ao amin'ny Isaia. 50 taona mahery mialony ny sehon'ny Kirosy no voatonona no filazana ny amin'ny Kirosy. Ny andraikiny dia ndraikiny ao anatin'io voalaza fa amerina ny fahareovatenan'ny Joda hanafaka an'i Jerosalema ary hanorina indray ny tempoly. Ery amin'ny andininy 2 ihany misy milaza hoe izy ianao amin'ny Jerosalema hoe atsangana ianao, ary amin'ny tempoly hoe aorina indray ny fanorenanao. Izay ny antony nampidirana ny 7:20 hoe teninao no feo manarina, feo manorina sy ny sisa sy ny sisa. Dia inona ary ny dikan'izany? Mahefa sy mahita mialony zavatra rehetra ny tompo. Tsika izao mbola tsy fantatsika izay seho 50 taona aoriana, fa manana vina lehibe sika efijakema hoe 720 mbola ho kristianina sika. Tsy izay moa ilay izy. Fa tsika tsy mahafantatra izay tranga. Andeha atao hoe isika no Isaia ankehitriny zany dia maminany sika hoe afaka 200 taona indray dia mbola ho tafatoetra kristianina sika, fa tsisy lasan'ny firenen-kafa na silamo na tahaka izany. Zay zany le zava-dehibe eto. Ilay faminany Isaia dia efa
talobeany natongavany kirosy fa tsy hoe arak'ity hoe io dia eo no eo zany io fa taty aoriana ela tamin'ny faminaniana vao nitranga ny fanafahana ny joda teo ambany vahoan'ny babiloniana. Ny fahatelo inona nataony kirosy araka ny tantara sy ny baiboly. Efa nivakiantsika teo fahazantsika maso fa tsy nivakiana loatra ny Ezra toko voalohany anjeny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Nataony rehefa tafakatra teo amin'ny ampira ny persiana, kirosy dia nanome alalana ny jiosy, nanome taratasy mampiverina azy any an-tanindrazana. Ary kirosy dia nanome alalana sy nanohana tamin'ny fanamboarana ny tempoly fanarenana. Zay zany nataony kirosy dia tanterahany zany. Ny fanafahana moa hitantsika ery ambany ery amin'ny fahatelo dia ny taona 736 talohan'ny Kristy. Ny faminaniana Isaia dia nanomboka tany amin'ny 700 taona talohan'ny Kristy. Ny fahatanteran'ny faminaniana dia 736 tarinan'ny Kristy. Zavatra hitantsika ao anatin'izany fahatelo zany dia ny hoe mpanjaka lehibe indrindra azy. Zay koa ny antony raika amin'ny 70. Mpanjaka lehibe indrindra azy voafehan'Andriamanitra ampanaoviny izay tiany atao. Io ny tompon'ny fahefana rehetra maneran-tany, ohatra hoe ny Amerikana. Ao amena averina aminareo ny agoa dia mandraisa mpitsopinenana ozy ny vaovao omaly. Dia misalasala tsika hoe ahoana koa tonga eto daholo papaisolo vohatra dia ahoana. Ain'Andriamanitra ny mampiasa ny firenena farany matanjaka indrindra anavitra ny osa indrindra. Sarin'izany ny nanavota ny ampira persiana teo ambany fahefan'ny kirosy ny firenen'ny Joda. Zay mbola nandevozin'ny babiloniana. Fampanantenana ho antsika izay mety lazaina hoe firenena fadiran'ovana mahantra indrindra fa misy tantara ohatra efa mampanantenantsika hoe io Andriamanitra io na iverintsika tsy manao ninina aza atao anatin'ny fotoam-pahavelomantsika manodidina ny 100 taona ny faharetantsika. Izy dia manakoriana ny ranomaintiny manoratra ny tantara ankoatra ny 100 taona 500 taona indro afaka ny fireneny Joda tamin'ny alalan'ny faminaniana Isaia tanteraka 500 taona taty aoriana. Fa ny fanjanahana moa ny babiloniana dia 70 taona dia rehefa afaka iny dia tonga ny persiana afaka Joda. Azayntsika eo ambany zany. Averina fa raha ny antso ny kirosy anafaka ny Joda, Andriamanitra dia milaza zany fa ananan'Andriamanitra fahefana na ny mpanjaka farany mahery sy lazaina fa tompony fahefana rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mifehy ny fahefana eto amin'izao tontolo zao. Mbola misy ambonin'izany dia Andriamanitra lay mahefa ny zavatra rehetra, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Eo amin'ny fahaefatra, inona no ampianaran'ny kirosy antsika ara-panahy? Raha izay ny momba ny kirosy, ny nataony, ny fahefan'Andriamanitra niatra taminy, inona ary ny zava-panahy azontsika tsoahana avy amin'izany tantaran'ny kirosy zany? Afaka mampiasa izay tiany ampiasaina ny tompo. Na iza na iza. Ny olona farany mahery indrindra mbola omeny fahefana. Ny olona farany marefo indrindra azony omena fahefana. Ny olona izay tsy heverintsika akory ho ampiasainy dia omeny fahefana. Omeny fahefana hiasa. Izy zany tsy nilaza hoe ny vahoakako ihany no ampiasaiko. Eto amin'ity dia tena mazava fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Mampiasa izay tiany ampiasaina izy ary mametraka ny fahefany
amin'izay tiany hiasa. Ao moa zany ho antsika fifoazana izay tonga eto dia izany indrindra ny momba antsika. Iza moa ianao no hametra tanana amin'ny hafa? Fenao ilay karazan'ilay kirosy tsinotsinona akory, saingy noho ny fahefana omen'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia miasa ianao. Ary io indraindray mandiso ny vahoaka an'Andriamanitra sanatria ilay mifidifidy mpiandry. Fa na osa tahaka ninona azy ny olona na ivelan'ny teny fikasana tahaka ny kirosy aza, ahazon'Andriamanitra nampiasaina rehefa nametrahany ny fahefany. Tokony ho fantatsika izany ry havana. Io koa moa zany tonga amin'indraindray mifidifidy mpanompon'Andriamanitra, manomboka any amin'ny mpitandry na any amin'ny tsy mba hian'ny toriteny io satria efa manasa mpitoriteny ny fiangonana dia lasa mivoaka ny sasany fa hoe tsy hian'ny toriteny io izy. Maty antoka be nomen'Andriamanitra fahefana hiteny izy dia noho ny teniny avela ho any izay mety fantatrao sendra mamandrika anao koa ny devoly. Indraindray zavatra tsy hita-pirofo no hiampangan'ny devoly ny mpanompon'Andriamanitra dia maratra an'izay ny fiangonana fa izao ihany. Nomena fahefana hiteny sy hitory ny olona, nomena fahefana hiasa sy ampahery ny olona izay fahefan'Andriamanitra izay zava-dehibe. Tsy araroatana nefa izany ho antsika olom-boafidy sy olom-boaositra izy ataoko izany izay ataoko fa efa fahefana avy amin'ny Jesoa io. Tsia, mbola misy fananarana momba an'izay manao kitotoany amin'ny fahamasina mpiainana koa ao amin'ny soratra masina. Fantandrify antsika eto aloha dia milaza hoe mampiasa izay tiany ampiasaina ny tompo raha ny antso ny kirosy izay tsy hita ao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra mba hanafaka, tsy voafetra amin'ny olona ara-pivavahana hoe olona fiangonana ihany ny famonjena raha ny tantara momba ny kirosy fa azo an'Andriamanitra hitariny. Tadidinareo ny soratra masina hoe raha mangina ireo dia ny vato no hiantsoantso. Rehefa tsy hiasa pastera, rehefa tsy hanompo ny dekona, alainy indray izao ilay madinika ny tompo teny Mahamasina, avy manao dekona tsy izany moa. Rehefa tsy hanao ny mpiandry, mahita olona antsoina foana ny tompo. Izay ilay fahefany. Aza manao azy eo fa soloina ianao, miala ianao, solo. Fomba hafa indray ny analan'ny tompo anao rehefa tsy hanao ary dia antsony amin'ny fomba hafa indray. Ka mangovita ry havana fa raha ny fidian'Andriamanitra dia mifalia hoe tena ny fidiany fa hiataovy ny asa. Ndao ary sika inona koa ny hevim-panahy. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo manatanteraka ny teny Andriamanitra na dia tsy hitantsika azy. Io efa nilazaina teo hoe ny faminaniana dia efa mitehaka ny 200 taona taloha fa taty aoriana amin'ny andron'ny kirosy voatanteraka. Io Andriamanitra io tsy Andriamanitra matory, tsy Andriamanitra miraviravy tanana fa hoe sarotra be zany zao tontolo izao zany, tsy mety mibebaka, tsy mety miova. Fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mahatanteraka ny teniny amin'ny fotoany. Ary averina foana hoe tsy diso fotoana izany Andriamanitra. Manana ny fotoanany izy. Mahabe fanantenana antsika, tompo hainao ny zavatra rehetra, anao ny fotoana, manana ny fotoanany ianao Andriamanitra. Tsy afaka hanery azy amin'ny fotoana antsika sika hoe za mila valim-bavaka androany dia androany. Eny mananjo hangataka an'izany ianao fa tovanana foana hoe tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Zavatra faharoa arak'izany dia tsy tokony ho very fanantenana ny vahoaka an'Andriamanitra izay mametraka ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Io ny fiainakory tompo hanananao fahefana, maka izay tianao alaina ianao, mametraka izay tianao apetraka ianao, maka izay tianao alaina, mahasoa ary tsy ny soa ihany no raisina avy aminao fa ny ratsy koa. Izany dia fanekena ny fahefan'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina. Na tany ampahababona aza ny zanak'Israely dia efa voahoman'Andriamanitra ny famonjena. Hoy ny soratra masina raha tolaka aty amin'ny fiainana kristianina, fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Misy mpanota ny tsy mieritreritra izay hiverina amin'ny tompo na hibebaka, nefa efa maty hamonjy azy Kristy. Ny andrasana sisa dia ny fibebahana. Izany
hevitra anankiray tena hoe na ny ampahababona na andevon'ny io taza ny olo anankiray dia aoka ho tsarony aoka ho fantany fefa maty amonjy azy Kristy. Ary tsara toriana amin'izay mety mbola voafatotra zany. Tsipikely fotsiny teny fony ianao mbola mpanota na ianao zao azy dia tadidio fa efa maty 2 taona lasa ho anao Kristy. Anafaka anao tahaka ny kirosy. Zavatra fahadimy miarak'izany raha afaka nanonona ny kirosy mialoha ny tompo, raha afaka mampiasa mpanjaka tsy jiosy izy mahefa ny zavatra rehetra. Mahefa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao, mahefa ny zavatra rehetra amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Mba afaka hanonona anao ho toa ny kirosy koa ve izy. Hanonona anao, hanendry anao, hanana fahefana, hanao zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Anafaka na dia olona anankiray eo ambany vahoan'ny Satana aza. Zany no ilana antsika raha mandinika izao soratra masina izao isika. Dao isika hijery indray ny amin'ny Babilôna sy Persia. Iza moa ireo firenen'ireo? Avery koa fa raha mijery ny saritany sika, ny saritany amin'ny Baiboly mahazatra antsika tena ny farany tsotra. Raha mijery an'ilay saritany sika ao anatin'izay Baiboly izay, izay afaka mijery manokana moa ireny karazana atlasy biblika ireny dia mivelabelatra kokoa ny fahalalantsika. Raha mijery an'izay saritany izay satria izay no mety hanana ny akamaroany ny maromaro amintsika kristianina. Raha mijery sika i Babilôna dia eo ambany atsimo indrindra. Mijery an'ilay saritany sika dia milatsaka afovoany atsimo dia eo amin'izay Babilôna. Somary mikisaka kely ankavanana kosa ny Persia, izay ny saritany. Iza moa ireo firenena roa ireo amin'izao fotoana izao? Babilôna dia iza amin'izao fotoana izao? Egypta aty andrefany raha ny saritany. Eo ampovoany izy raha izay saritany izay dia tokony ho fantatsika. Irak ankehitriny Babilôna. Ny Persianina kosa dia Iran ankehitriny eo misy kotabataba. Raha nanaraka vaovao sika maly dia misy kotabataba ao Iran amin'izao. Zay ilay firenena anankiroa voalaza manodidina ny fanandevozana ny Joda. Nambabo an'ny Joda Babilôna, niakatra tamin'ny heriny ny Persianina ary nandrava ny fanjakan'ny Babilônianina dia nanjaka avo efatreny teto amin'ny zao tontolo izao. Ny zavatra azontsika tsoahana dia izay foana hoe rehefa ao amin'ny Baiboly lazaina fa ny firenena anankiray nanandevo ny firenen'Andriamanitra dia tandindo ny Satana izay. Egyptianina, Babilônianina ho an'ny tapany atsimo, ny Asirianina ny tapany avaratra renivohitra Efraim. Tandindo ny Satana izay, tandindo ny fanandevozany ireny fandevozan'ny Satana, ny fandevozan'ireo firenena tanisaindreo. Fa tsy izany kosa tamin'ny Persianina dia fitaovana nampiasain'Andriamanitra izy mba hanafaka ny firenen'ny Joda. Fifandraisan'izy roa zany dia hoe Babilôna nampahory ary Persianina nanafaka teo amin'ny fampahoriana. Babilôna rehefa manjoy ny tantara sika dia tadidio tsara raha tia Isaia 2 zany hoe manomboka eo amin'ny toko 7 ity. Dia tena nampiasain'Andriamanitra mihitsy i firenena matanjaka io anafay ny firenena voafidiny no ireo mafiatoka. Fa namonjy ihany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Persiana. Zany dia fomba an'Andriamanitra. Misy taona izy tena manafay araky ny tantaran'ny Joba hoe tsy hoe nanafay ny Joba moa izy fa nihona ny herin'Andriamanitra teo anatrehan'ny Satana. Ny ainy ihany no aza esorina, fizantoetra zany ny Joba. Fa nanafay izy ohatra ny firenen'ny Joda
satria mafiatoka dia nanafaka ny fireneny Joda indray izy. Tompony teny farany tsy ny famaizana fa ny famonjena. Izay foana ny Baiboly. Tompony teny farany tsy ny fahafatesana tambony ota fa ny fahavelomana no ny famonjena nataony Kristy, ny fiainana mandrakizay. Izay ilay hevim-panahy anankitelo. Afaka mampiasa izay tiany ampiasaina ny tompo, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, tsy mahela ny teny fikasana izy fa tanteraka amin'ny fotoana ny faminaniana, anjatonjato taona miandry ianao araka ny fotoanany izay tsy mba tara. Ary ny fahatelo farany dia hoe mahabe fanantenana fa rehefa miasa ny tompo dia efa nanomana hatrany hatrany izy. Ny tompo ry havana dia manana an'izay fomba fiasa manomana izay. Manomana izy amin'ny asany fa manomana ny olona koa izy hoe ho avy ny tompo, manomana izy. Efa miketrika any izany ny tompo roviana ny ho avy. Fa isika ndretre ohatrany tsy ho avy mihitsy isika. Izany dia tsy hivavaka intsony. Ho avy izy, efa miketriketrika ny fiaviana izy ary ho avy izany fotoana izany. Izay dia lesona tokony ho raisitsika hoe ny asan'Andriamanitra dia tanteraka amin'ny fotoana arak'izay lazain'ny soratra masina, tsy maintsy ho tanteraka io na iandro, zato taona, arivo taona, tsy mahela ny teny fikasana ho ny soratra masina ny tompo. Izay ilay Babilôna sy Persiana. Indray fitaovana nampahory teo ampelatanan'Andriamanitra, ny ray kosa fitaovam-pamonjena teo ampelatanan'Andriamanitra. Samy teo ambany fahefan'Andriamanitra izy ireo. Ny zavatra faharoa resantsika dia ilay taona nambabon'ny Babilôniana ny Joda. Io izany fanamariana kely. Nanomboka izy efa nianarantsika teto izany. Nanomboka mandidana ny taona 900 talohan'ny Kristy ny fambabonan'ny Joda. Niainga tamin'ny fangalana an'ireo tanora tsara tarehy sady marani-tsaina avy ao Jerosalema. Izy avy ireo niaraka tamin'ny Daniel. Iza le tovolahy tanora sady marani-tsaina nentina avy any Jerosalema, nampianarina ny kolotsaina babilôniana, ny fiteny babilôniana. Efatra izika. Satraka misaka. Lasa novaina anarana izy, novaina nitefena ny kolotsainy, lasa kolotsain'ny babilôniana, nampianarina izy, nalainy ireo marani-tsaina. Ny faharoa, fahababoana faharoa dia ny fangalana koa ireo olona izay manamanana na ambonimbony teo amin'ny fireneny Joda. Ny fahatelo dia faharavana tanteraka, niditra tanteraka tao Jerosalema ny mpanjanaka babilôniana ary nandravatra amin'ny tempoly. Ireo dia naharitra 900 taona hatramin'ny 425 taona talohan'ny Kristy. Firy taona eo izany? 940 taona eo na 20 taona eo raha boriborina. Satria manodidina ny 900 taona mety mihoatra kely, mety latsaka kely. 425 talohan'ny Kristy no babo tanteraka i Joda. Ao amin'ny Jeremia 7:20 mialohan'ilay hoe za mahalala ny hevitra ivelako anareo dia voalaza mazava fa 70 taona ny nambabona any Joda vao tonga ny fanafahan'ny Persiana. Raha avy ny 70 taona hoy ny Jeremia 29:10 zay. Ny famaranana ry havana dia ny hoe raha afaka nanonona ny kirosy mialoha Andriamanitra ary nampiasa firenena everina hoe ny farany matanjaka teto amin'izao tontolo izao mba hanafahana ny vahoakany, inona no antony mety hoe tsy mbola hitokisanao an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra? Raha firenena ngezabe aza voafehin'Andriamanitra ka ny rany anafaka
ny nampahoriana tao joda inona ny zavatra ngeza be etrehetinao hoe ohatrany tsy ho afaka mihitsy ty zavatra ty inona ny zavatra mampanahinao ny amin'ny firenetsika ny amin'izao tontolo izao ka manala mampisalasalanao ny amin'ny herin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokony hoe esorinao ary tsy maintsy esorinao no ity perikoptia filazana ny amin'ny kirosy ny amin'ny fifanjimbiasan'ny babiloniana sy ny persiana teo amin'ny fahefana ny fisalasalanao ny amin'Andriamanitra te hitsofika eo amin'ny fiainanao anefa ny zavatra rehetra firenena lehibe aza voafehan'Andriamanitra zay no momba anao ve tsy ho voafehan'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny tompo ny farany dia hoe tsy mandeha ho azy ny tantara atao anatin'ny bokin'ny Isaia dia hitantaratra ny foto-kevitra mivangana hoe io Andriamanitra izay tompontsika mahefa ny zavatra rehetra io dia tompon'ny tantara izy no manoratra azy hatrany am-piandohana ka hatraminy farany toy eo amin'ny tepoka androany ianao efa voasoratra Andriamanitra raha mpitso raha afaka pitso araka ny voalan'iza teo ny afaka 10 amin'izao taona efa voasoratra Andriamanitra efa voahoman'Andriamanitra ny fahatanterahany no miandry ary ity baiboly ity no manambarantsika ny amin'izany tsy no azon'Andriamanitra ho azy irery intsony no tsy ambaratelo ny amin'ny ho avy fefa nambarany amintsika eo amin'ny bokin'iny tonga nareo dia ambakainy mahiolona bokin'ny apokalipsia ho avy ireo trangany zavatra ireo foziny fifoaza zay andia lalana volamena hono izy ho avy ireo trangany zavatra ireo amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia izay hoe atony efa misokatra tsisy nafenin'Andriamanitra amintsika tsony ny zavatra rehetra ny tantara no soratany fa abaribariny hatrany amin'ny apokalipsia dia mahazo toa mamaky ny soratra masina fa io ny zotra ny tantara kosa ny tantaranao ny tantaran'izao tontolo izao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra tompo ny tantara Andriamanitra manoratra ny tantara Andriamanitra manoritra sy manoratra ny tantara soritiny tantara soratany ny tantara eny ary ravana izay ny fotoanantsika tamin'ity anio ity manana 3 minitra kely sika andraisam-pitenena na ho fanampiny na ho fanamariana na ho fanontaniana koa inona zany ny zavatra tena vaovao taminao tamin'ity fiarahamandinika soratra masina ity ny zany nanaitra ana raha za manokana dia le tompo tena hoe mampiasa olona tsy eritreretinao mihitsy tena hoe vitany mampiasa olona tsy eritreretintsika tahaka ny kirosy izay ivelany teny fikasana fahefan'Andriamanitra ny miantso izay tiany antsony ametraka fahefana amin'izay tiany omena fahefana za zany raha nitarika antsika amin'ny fanjiniana ny persiana sy ny babiloniana ara-jeografia ara-tantara dia tena nieritreritra mihitsy aho hoe fa iza marina moa reto zany amin'izao fotoana izao dia io izy io rehefa nizointsika kay ny babiloniana dia Irak amin'izao ary ny persiana dia Iran amin'izao zany hoe iny zany le hira fa 7 amin'ny 100 koa andin'ny fahatelo hoe ry fanahy mpanazava aoka tsy angianay ny angano sy tantara tsy angano ny baiboly tsy tantara fe tantara fa tena zotra ny tantara mpamonjena miovaova fotsiny ny anarana fa ny famonjena ny tantara-pamonjena dia mizotra araka ny anoratan'Andriamanitra azy azonareo ve zany ry havana malama sao dia babiloniana persiana manontania amin'izay nke olona mpivavaka ina fantatrao momba ny babiloniana anontaniana iny ka tezedy zany ry fahombiazana dia inara fantatrareo momba ny babiloniana sy persiana dia le mibaby any joda ozy izy babiloniana fa zay le hoe mandinika soratra masina inona ny ifanandrifiny io amin'ny fiainantsika ankehitriny mba tsy ho babony ao amin'ny 7 no hoe foanan'Andriamanitra ny bebedibedy amin'ny perikopa teo mba tsy ho babony bedibedy sy miboredika fotsiny sika fa tena hoe aya ny ty tantara ny soratra masina ity tena mizotra arak'izay anoratan'Andriamanitra azy mandeha arak'izay nahanoritana Andriamanitra azy
dia zay ry havana. Raha ohatra mantinareo hoe nilaza hoe tsy nahita zava-baovao dikan'izany efa nahinareo dia tsy mandinika soratra masina tsontsika. Aika tsisy zavatra vaovao taminareo ilay androany. Dia dikan'izany izy zao no tokony hoety tsofa eo zay la rehetra efa hainy daholo. Na izany aza mifanampy sika. Dia zay averina foana hoe mialohan'ny fotoanan'ny fandiniana soratra masina toy izao dia azosika rehetra atao no mandinika mba hifanampy sika hampanakarena ny fotoanan'ny fandiniana soratra masina. Fotoana fandiniana soratra masina dia tsy fotoana fiainona fotsiny tahaka ny hoe ianotorotena, fa fotoana fiarahana, fifampiainona, fifampizarana, mety ho fanitsiana koa. Satria inona ny fantatrao momba ny Babilôna sy Persiana dia hoy ianao hoe zao dia mifampizarety sika ahafana hoe hevitra diso zany na zany tokoa noho izy. Raha namantsika teo zao hoe Malakia, fa tsy Malakia ilay izy fa Ezra. Dia zay ilay hoe mifanitsety sika, tsy menatry ny diso sika fa ao anatin'izay fifanampiantsika no hatadiavantsika hoe ay tokoa ka tsy izay ilay izy fa izao. Eny ary havana dia amarany sika hivavaka ary sika ry havana. Tompo lehibe ianao ary lehibe koa ny zavatra nomena ho anay tamin'ity fotoana ity raha nandinika ny soratra masina izahay. Misaotra sy mankasitraka ary Tompo. Antsoa izahay tahaka ny antsoina ho an'ny kirosy ananjara eo tanimbolinao. Azavela hiandry ny vato iantsoantso fa tario amin'ny fanainao masina ampaherezo mba hamaly ny antsonao mandrakariva amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana. Dia tsy hamelana ho laharana faharoa amin'ny fiainanay izay Andriamanitra, fa hampandrosoana ho laharana voalohany hitarika anay. Koa dia tario ary izahay amin'ity tontolo andro ity amin'ny fandaharam-potoananay tsirairay, ampaherezo mba ho vavolombelona mahatoky tahaka ny kirosy, ho mpanafaka ny ampahoriana ary ho mpamany fatoran'izay voafatotra, mampahiratra ny jamba-koa, ampahitanao sy ny lalam-pamonjenao amin'i Jesosy Kristy. Izao koa izahay dia mivavaka ho an'ny manodidina anay, ny ankonanay amin'ny asa sy ny fianaran'izy ireny, amin'izay mety tsy fahasalamana mahazo azy, amin'izay mety ho adim-panahy na tsy sainy manokana, tsy izarany aminay izany fa tsy miafina aminao Andriamanitra. Ary eto no hivavahanay ho an'ireo tsy salama rehetra, ho an'ireo miady amin'ny fahafatesana, ho an'ireo zohy manjoa. Maro ny manam-pahoriana eto amin'ny mpianaka amin'ny finoana amin'izao zomazao ka handevina, mivavaka ho an'ireo fianakaviana telo sosiny, zohy-pahoriana eto amin'ny fiangonana izahay. Hovonjenao ane Tompo ireo manana olana samihafa, tsy ho adononao ny firenenay. Ary raha mbola mitohy ny asan'ny fiangonana eny amin'ny kianja Mahamasina dia omeo fifaliana ny mpanatanteraka rehetra, omeo zotom-po ny mpiara-miasa, ary azafoananao ny ezaka eo anatrehanao ny ezaka ataon'ny fiangonana mba ho tanam-pamonjena ho an'ny fiarahamonina tokoa ny fiangonana. Jesosy Tompo, ankinay am-pelantananao izao fiangonanao iorenana izao. Ianao no hanamafiorina ny finoana, ianao no hanome ny fanahy masina mampiombona mba ho sainy aray sy vavarainy rahanay manompo anao amin'ny tony fitandremana itony. Raha hisaraka izahay Tompo dia tianay ny mampiombona ny fosin'ny fanahinay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay n'io ny anana sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakam-panahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary havana nitsodrano tonoana amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana hamasina anareo samy ho tanteraka, dia aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo, izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.